vinavinaina fa mbola itoy androany a dia raha pitso a ary raha afaka pitso alakamisy a vao enkena mbola isy any lakamisy miovana fa any zany vao antenaina ihena dia mety misy fotoana zany tena mijojo mafy le orana eto Antananarivo a dia indraindray zany a manerika fa araka lazaiko teo mila mitandrina foana zany a le tsintaniny zany a dia misy andian-drahona arahy masoa akaiky satria mety hivadika rivo-doza mitoetra eo amin'ny morontsiraky ny firenena Mozambika dia mitoetra eo zany izy io amin'izao fotoana izao a dia mahazo aina tsikelikely ary mikisaka manatona ny Madagasikara ny morontsiraka voany andrefana iny zany hoe ny faritry melaka ka vinavinaina zany a any amin'ny rapitso any izy a takarivana ny alina dia hipaka amin'ny faritry melaka io ka mbola hitoy koa zany araka izany ny fabetsahan'ny lotsakorana mbola hijojo ny orana dia mila mitandrina hatrany dia any faritra andrefana moa zany no hidiran'io rivo-doza io rapitso dia mila mitandrina koa zany ny mampiasa ny ranomasina ny mpiandrika dia tena lazaina mihitsy hoe aoka mba tsy hivoaka andrika na namorona ny morontsiraka ndrefana manontolo mihitsy zany dia tsy azo atao zany ny mivoaka manomboka amin'izao fotoana izao dia efa tokony mitandrina tokony tsisy hivoaka indrindra moa tena hoe raha pitso sy afaka pitso. Ny apipa zany tena andraikitry ny apipa zany hatramin'izay dia rehefa miakatra le rano ato amin'ny tanàna Antananarivo dia mampiasa an'le station de pompage eny Ambodomita dia ireo lakan'ny rano ny teneniko teo andretany C3 zany no mitondra ny rano maka amin'ny pompe io dia izay ny andraikitry ny apipa tany Antananarivo dia amin'izao fotoana zany dia miditra koa zany ny apipa na dia tsy ao anatin'ny hoe attribution officielle any ary satria raha nahita n'inyle ranorina tamin'ny 8 janvier iny dia ny farimbona tao daholy ny service public rehetra dia tafiditra tao zany ny apipa dia amin'izao fotoana izao zany dia manala ireo tsetsina amin'ny lakan-drano rehetra izay mety hiteraka tondra-drano indray atsoatsara sanatria ka miverina indray ny ranorina be iny dia manao an'izay zany zay amin'izao fotoana mifarimbona daholy ireo service mpanjakana mavakasika izany.